ataosika ho anao. Afo manila na ampahampity nosoratany Altera na Ranar Santer Alphonse. ireo hanome ainany tantara mianja Les Mecs anjariliva ary tahiana antenaina. Nandray feo tovrazana mamonjy nanatotosa ony miajaniriny raha mimpanefoefo sy mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no ho tiavina dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana fa ny fanantenana ny fiandoham-pahasambarana. Hoka aloha averiko vakina indray fa tsy azoko tsara izy izany ka raha mimpanefoefo sy ny mahay ary matanjaka izay heverina ho tsara ihany no ho tiavina dia foana ny fikirizana hitsomoa ny fanantenana fa ny fanantenana no fiandoham-pahasambarana. Mba lasa lavitra kosa ny fandinihan-dry aly izany ka inona ny tiany mpanoratra ho lazaina amin'izany? Ohatra moa za ty mbola nadio an'ilay hevitra ao ambony ao. Eto dia lozako variana amin'ity boky ty eto indray. Mandrosoa ay ve papa ihany na reo ve raha hery tsy hamelombady amanjana ka mbola mibonika eo ambony fandrinao ihany a? Ohatra fa ahoana koa ty mandeha vao miposaka ty ry papa? Mafy loatra ngary ny fahavoazanareo tamin'ny beloto maly reny. Nataony tsy nahita tory sy tsy natsindry fandriana mihitsy. Tsy mahatsindry fandriana hony. 2 tours fotsiny any mba nandresenareo anay maly. Ny trosa mbola tokony esorinareo tamin'ireny fahavoazanareo ny sesisesy reny moravina no afaka. Trosa ahoana indray ry papa? So dia tiany sery fa indroka posikorany ianareo Ka tsy zany ary ve no mampalaindana an'izay foty eo ambony fandriana teo aiza kosa mba mamerina mandranitsaina nytony asa soratra reo tony fotsiny mitado arafesy masady anga hony ny sain'ny akamako. Fa nga tena tsy miasa saina tsony se rehefa eny ambony volant eny a. Ary mba jereo tsara ihany aloha izay asiana ny tena ry papa so manitsaka patin eo ka enjereo indray sa moa efa mazatra anareo ilay mody menjera rehefa sendran'ny olona tsy mivaky loha sy tsy mahalala ny tokony ataony? Aiza kosa raha hery a. Nareo koa ve dia mbola voafandrika amin'izany ihany Fa anao inona vao maraina tokoa aloha sy ety tsy aleo ve manafana fandriana aloha Ora hery a. Isehany ny laza tamiko hoe tongava dia hatrany fefa tokony hetezana amin'izay ny voalohany se. Sa tsy naka permission indray se? Ay tokoa moa. Naka permission ka. Fa le hoe entiny tsy tadidiko. Efa nitondra ety izany se io. So dia tokony hajanonareo aloha le miety Ny voalohany se anefa efa lava be. Tsy maintsy tapahana io fa tsy azo ajanona amin'io tsony ry papa. Io azy efa masorena amin'ny loloha azy. Dia rehefa avy mety vao mandamina an'ilay korotanentanao ambony eo. Mikasa ifindra ambony rihana indray ngase. Dia fa any zany se ndraisina fa ipapa indray tsy hisahirana hiakatra sidina amin'ny tohatra tsy misy arofanina io Etre, fa nga milanja 100 kilô seny tsy zaka bataina miakatra sy midina eo rehefa tonga ty amiko Tsy milay zany raha hery Tsy laisako ny tongatonana ety atokotany ety fotsiny. Ampafiry ny baby an'se rehefa mandeha manjono nefa zany Tsy marina zany se Rehefa tena reraky ny asy se mety tsy abatana hiakatra any ambony antsony. Iza mahita raha mihinandrera eo ambony eo se rehefa misy kalo milalay iny. Na sanatria miafy tsy mihinana ihany koa satria hoe tsy ampabizara le loka ka terina ho arera ety ambany ety. Oka fa marina izany papa. Aza matahotra se fa amboariko mihitsy io tohatra io mba tsy hanahany sarotra an'se fivezivezena rery aminy. Zay mihitsy. Ngamba raha misy arofanina fotsiny avy eo andaniny roa dia efa misy amikirany se tsara rehefa miakatra sy midina eoko. Ny bekisy isany alaiko raha toka tsy zakan'se. Fa ony tokoa anambady ve aloha se ty no manitatra trano sy milamindamina mitady apiada tena ambony fandriana eo Anambady ahoana ry papa? Nareo azy ty mbola tsy taitraka inona ny mamaky ana amin'izany? Sady tsy misy hitondra nareo any amoron-drano sy hijery baolina intsony anie raha vao lasa eo tokoa Ny atsy mbola hitalisitra ve no andrasana raha hery Tsy hitalisitra ahoana raha zoky
efa avy be dia be mifanerasera amin'ny se ireny ve dia tsy mba misy azoazo ny se mihitsy ny azoazo e moa tsy ho betsaka saingy ny manaiky araka amin'ny papany tsy misy e nefa za zao mahita fa olo reny tonga dia point saramboariny se a sady to dia mba matotra tsara ihany ny fifandraisanareo olo ve mody be tsy miteny sy masitsika fijery zay izy iny kanefa ohatra efa tena nilatsahako ambany mihitsy reny fa tsy nety aiza ohatra ny anadany io ny nandraisana anahy ary lalao sady tsikaritro manao fihetsika misarika ny seza ihany izy iny fa se moa varimbariny lavitrako reny izy efa mivatam-bata-piteny sy misavosavoka an'izay ve tsy efa kle efa toetrany lalao mihitsy ny style mipapy iny sady efa nialanenina tany koa ny bandy fa tsy tafy tony zokilahy ony ny verany ahatra am'izay ararikala radio carte reny indray ahoana ry rovakely sy izy ataovy matotra kosa ary sitraka ary se ny tena sahazany se kay mila miezaka kely fotsiny se sady ataonina ny se mihitsy fa sy mpamotina kely sy be fangorahana izy iny tadidiko tsara fa nangano ho any mihitsy ny ranomasina inge tamin'ny sela ny anjera voadonan'ny alika teny an-tsena kely iny zaza mivelesiny tamin'ny teny se iny misy tamin'iny fa hoe mbola meme ihany hony fangorahana ane zany ny ansitraka fa tsy fitiavany fa inona moa ny mahasamy hafa an'izany ry papa raha tsy tiany se ve izy dia tonga manampy ny se sy mahandro sakafo ny se ao an-trano sy ao foana rehefa tsy mianatra sy pahendry sy manam-panary se iny sipiny mino fa tena mahatsapa ny fahasahirana ny se mihitsy izy amin'izao fahasembana ny se zao saingy adidiny se no mitarika ny resaka tsory aminy fa tena ty azy se laha ny aiky ary zany dra angamba mahafinaritra azy ireo kokoa ny hoton'ny mpiray-tapo amiko zay tena maraiky pitia to nanjary makahalandray aza zay mba nitiaviko mangina mo mahamahana dia nisitasitaka noho izany dia tsofindrano seranambady fa tsy manakana amin'ny mahampinamana antsika zany na dia mety hanova kely ny fiarahana aza aza manary toko ry papa fa mivody tandrify aza manatsobika aleo aloha hiala fa to zany re tena dalainy seva maraina itoko ny tena mavoanareo koa ne nareo tsy manao an'le double jeu mitondra narana anankiroa nareo kanefa tsy fantatrareo hoe rehefa inona le hialy be santimaka ary rehefa aiza ny papa be style mba havadio action amin'izay mivina tsara indrindra ny soratany sereny raha ny hafa mamaky fotsiny aza manana fatokina sy manantena fahombiazana amin'ny fampiarana azy maika fa seza efa miorom-paka tsara kanefa mbola nipoirany sy ny tosahany mahay lesona ary mialahy teo ambony mifandrena teo amin'izay le tsy ry zandry fa aza manapatra any akamony eo sa ho sy tomoko mihitsy ny lamba ny se vao hiala io se moramora ihany se fa malamany eo io gorodony io ny fingotrano beke any se efa manify erika so hibolisatra eo sady tsy koa zany mbola mainka andamy masiana diotranoko vazivazy re zany fa tsy findra ao ambony zany kozinonako sady taizany dada sy mama no hipetraka ao ambony ao nahita asa azo ho aty atsirabe dia mety ho tonga misabotsy izy raha sitrapon'Andriamanitra ay vena nabaviny se no hipetraka ao ambony aho ndao mihitsy se apiky so trano maimbolao sy mbola mijofony vovoka no vataniny vahiny kangery papa so tsara karakio rehefa tonga eo tokoa manitra manitra ay manitra ny anarany fa ahoana dia efa any amin'ny alibera indray zany ny filarovana beloto manomboka izao fa ny vovon'ny papa occupé occupé ahoana ry papa i manitra ane zany ny solon'ny toeran'ireo vehivavy be dia be nasainyseo ho karakaraiko reo ndao ary anampiasa efa azalozana medaladala eo maika iantso any aliberanao beloto fihinana fotsiny ny atao eto zay ry manitra tsy afaka nandefa vola ho andry dada sy mamandray fa mbola nanatitra fanafodinompo tany an-drano manelatra fa zao tiany karta izy tomanao vola eny amin'ny banky dia ankinika aminao fandefasana n'izay vola izay dia rehefa azonao le vola dia ataovy depo amin'ny kontonao fotsiny aloha amarino tsara aveo numero amama zay fa mandefa azy ianao fa so mifandiso eo ka hanahirana dia aiza rery no ahitako agence be dia be manerana ny tanàna io very manitra dia tsy hitanao zange mbola vahiny be tsy mahitana tsy mpisavaratra eto Tsirabe fa nga ianao tsy mbola nandeha nijery tanàna mihitsy za zao ny dika aloha aty fa sao dia tara ny sakafontsika ka ho diso fidirana ianao tsy mbola nazoto nandehandeha indray ary ery ka sady mbola ampy hatramin'ny ariva koa ingely aloka ao ka tsy nivily tany an-tsena ntsony dia inona fotsiny zany nasepitsepitranao hamonjy fodiana teo
Ohatra ny mba tiako a le boky novakiako alina izay ka tsy androko ery izy hanohizana azy indray. Fa nanomboka oviana koa tianao no nanjary ity boky. Fony mbola nianatra aza nefa tsy mazoto miditra biblioteka mihitsy raha tsy misy devoir manahirana na manomany exposé. Nisy andalatsoratra nanaitra hitako tao dia izay ny sarika hamaky azy. Dia ho vahiny eto Antsirabe foana ianao raha izany. Ho vahiny ahoana koa? Sanganasan'olona ray ihany anie eo ambony etazera voanio sy le mivakianao alina. Angamba dia tsy hafoy fotoana andehanana mitsangatsangana mihitsy ianao raha hitondrako foana ny asa sorany. Boky nosoratan'iza tokoa moa izy iny. Ohatran'ny anarana tsy mbola henoko mihitsy mantsy. Jereo ao fa misoratra ao amin'ny pejy voalohany ao ny anarany. Aleo tokoa eo jereko. Ialo ary izy mba sary no tsy mipetraka eto akory. Ny mombamomba azy ny anarany fotsiny no misoratra ato. Ny tena marina tsy mbola mivoaka any amin'ny trano fivarotam-boky any izy ireny. Ny herim-pon'ny mpanoratra izay fitaovana misy ao an-tranony ihany ny entiny nanota azy ireny ka tonga boky kely tahaka an'izao. Dia taiza nahitany ery an'itony boky itony ka? Mpandekama ihany ireny nanoratra an'ireny ry manitra. Izany? Izay anie ny lazaiko anao hoe tsy hanam-potoana hijerena tanàna mihitsy ianao e. Tsy mahamaika izany ary ery a. Fa nga moa izany vakansa fotsiny no aty Antsirabe fa tsy hipetraka. Asako. Raha ny azahoana namana no antony andehandehanana motsy izay voarakitra atao anatin'ny tony boky tony ve ny tena namana azo antoka e. Ho lasa ambinany rera atao trany ato ianao ny ahikoko. Avy eo dia hitady lalana ody isan-kerinandro any amin'ny dada sy mama. Heriko. Aiza ho ahy le boky teo andoam-pandrinako teo. Boky be dia be ireo ny atao trano ka ny any amiko ihany ny sikirina. Oka aloha vitaiko hatrany farany mihitsy iny vao mamaky hafa indray ako. Andao alaivo any ambany are. Dia aza tononao le mandefa an'le volana endro dada sy mama. Dia tandremy ihany koa sao tavelany amin'ny guichet ihany ny karta. Ela be koa le rangahy izany. Efa efa akatony mbola mihiboka ao anatin'ny efitra kely vakambolo ihany. Tony angamba fony tanora ny robaroba sy be riverika zao vao mitsongoloka amin'ny ariary. Ary rehefa tsy manandraraha atao tranony eo dia mandany andro manisa ravim-bola. Misy azy ery ny fanavahana an'ireo vola malotoloto kely sy mikorokorotra. Ohatry ny hitako ery izany paoziny. Manahoana mademoiselle? Manahoana? Miandry olona nga ianao saka vola ihany koa? Aka ny tsy an'ny tena kanefa dia mbola miandry ny sitrapon'ny olona e. Efa ela nga le raha-papio niditra tao? Mahasosotra. Atao ahoana fa mba miandry kely aloha izany. Patronome nga mipapaka somary bebe fakako. Ny olona efa maika nefa ianao koa tia mbola manampitrotraka ihany. Zakandray misitona angamba amin'ny vola tiany alainy e. Mahay miresaka koa izany raha olona. Ohatra ireny tsy mitondra beky ireny fa ohatran'ny jejojejo sy mipendipendina ery. Io hiaka vola akory fa mba te hampiresaka fotsiny eto. Omendalana ary ianao mademoiselle fa vitany amin'ny papa. Efa ela mihitsy angamba le raha matoa kely iny ny andro teo fa tena tosorena be ery izany a. Dia iza koa izany no indramako anampy hanoana ny varavarana io raha sanatrika. Ino koa sena fa nivoaka sady ny sipaka. Azafady mademoiselle, mba atoany kely angety varavarana ity fa sahirana miakatreto e. Izay olona mandalo eo atsoina fa maika monjy asa ka. Andray, avin'olona izany marina. Lasa niretona fotsiny izy fa tsy nentiny nampiana akory. Maninona rangara hanovana lemoso fa tiako ve manatara isan'andro eo a. Raha mijery eo dia ahoana? Varavara-pitara sy ty ve tsy ho vaky ny tehana raha sanatrika misy rivotra mahery fitsoka eo. Aleo ihany miandry mpandalo so sanatria ratra sy any mba zavatra eto ka. Fa tsy aloha izy ve le sampanandalana nahavery-hevitra any keo? Akaiky sy vetivety dia tonga raha nanitsy tamin'iny lalana iny fa tsy niodina taty. Nahitan'ireo fiara manao zotra tokana izany na voafitakako. Oay, tsy le lehilahy manan-kilay manilahatra gisy banky ihany keo ve ty eto alohako ty?
Mademoiselle, tadidinao ve za? Angamba tsy mainka antsony ianao zao a. Mba lasa tsara fitafiana sy mivimbina kitapo hoditra tsara tarehy izy izany. Lalany iraisana ihany ka tsy aleo ve mba miaraka e? Aleo andeha mialoha fa ny fandehanao miadana loatra tompoko. Amin'izay dia sady mitsangatsangana angentsika ny fanala fahanginana e. Samy hidina ao antsongo ihany. Miala tsiny fa tsy manam-potoana iarahana aminao a fifariva loatra. Ateriko ane ianao raha matahotra ny tsatsariva e. Matahotra. Ohatra n'ireny mba mahavita in'ireny ery. Ianao indray ve no anaty traka nefa jery ary tia fandehanao. Milamina loatra. Azafady ary re. Mba hampitondraiko anao ary ty cartable ty. Raha tsy manahirana anao a, dia mba omeo an'ilay mpivarotra amin'ny pavillon faharoa aloha ao. Tsy fantatro izany. Apetrao amin'izay olona hitanao ao ka. Lazao fotsiny hoe etan'ny papy ty dia fantany avy hatrany. Za koa mbola mainka ka. Mba sy pahoana koa ary iny e. Raha nitondra ny tia nefa zao tena ninona. Aleoko aloha hijanonaka kely fa tena safilena be zany sandriko zany ka. Trèfle ary zany re. Cœur tircé. Janony ihany rangaha le se aloha fa efa mba manao be loto tsika. Sanjavy hatrany ary. Non, valait daholo tiry papa. Inona tsara hoe? Totawa. Contre zany raha ery a. Ay. Nga misy anana mihitsy ry zandry a. Zany veny tsy baka mialaina rasoky a. Tsy mikontra ny emy mandresy e. Nga io arrivage io mety foana. Ok ary. Sarao ary fa misy ne. Fa hono a? Mba sipa veza koa ary zany sipa midega ny zandry papa. To tsy padega n'le izy a. Sady tsy pambayaka fa to miavina mihitsy a. Sao dia mba sarikenatra kosa e. Andao za tsy izy aloha fa voazara ny karatra e. Sipa sarikenatra very zandry misy ohatran'ny lalosiary fa rehefa miaraka amin'ny papa zatra ihany a. Aleo botiky tsy ngidina avy hatrany aloha ary le vale. Ay tsy hafa mbola mioaka. Tonga dia mandeha misesy amin'izay ny asy disy roaky inonandray e. Tray. Ty tanany anay iny fa tsy anareo rasoky a. Kay, tapaka le. Ary asa ho tsara le karatra rehefa sokafany. Zany rehefa zatra mitondra vato tsy mainty re. Manao jonjorombana fotsiny tsy. Anjara anareo zao manatavy ary a. Atira anaja siety trèfle. Vahiny aleo ilam. So dia lazain'olona fa tsy andalovana eo. Tsy andalovana ahoana raha ery a. Efa mba betsaka ihany ane izay mifanenana izay e. Ary hitako papa ny tsy miserana any amin'ny tanàna tsony a. Ay manaraka sipa. Za ve ny tsy hita saseny tsy tratratrany raha ery a. Varavarana mikatona lava zao ane vatany koa rehefa mba tonga any ambovinareo ahy e. Varavarana midy ahoana rasoky a. Manitra ao ihany na dia mandeha mitoriny azy a. Sady ngamba raha mihoanao nareo da dia tsy atsiaro andro hariva tsony fa ho tototro ny fanontanianao se. Ho tototra fanontaniana ahoana e. Mpiondana boky ohatran'ny zoky ange manitra e. Zany a. Rovinary raha ery no mandeha mitoriny indray mba kanisako any aminy e. Dia iza nefa ny anampy any zoky miakatra tohatra ao raha mandeha mitoriny aka. So dia sarikenatra mantsy ny anabavinareo ka nielingelona amin'ny firesahana eny fanatrehanao. Fa resakinina aloha ny tianareo atao aminy. Resaky ny very ondry raha ery a. Sady mino fa ondry tsy mba zatra mienjiny anareo ka mora ruizana. Io ndray papa sy ny any a. Aiza moa zany sipy zany ny anaiky araka aminareo? Aleo raha ngahovaina rito ma fatao tsy mataty sy loany anareo zany a. Fa avadika aloha ny resaka e. Eno a? Efa vita ve le tohatrareo kasaina namboarina? Tsy mbola nahita mpandrafitra anao azy ary papa. Sady to tsy tapa-kevitra namboatra an'le izy ndray aka. Arofy aloha miplia anareo fa miesana be izy zany e. Fa hoana? Lafo karamba be angary zala-mpandrafitra sa hifindra tranonareo? Avy aloha amin'izao ihany ka. Za ndray ny anamboatra tohatra hijaikoanareo ny anabafiko. Ary tena mamelo mafy anenareo zany e. Aloha raha ngaha hijanona any le resaka fa tsy mazaka mozika mavesatra nareo a. So dia velesinareo amin'ny bekiny eto ny rantsoko. Papa hono mifetsona azy. Mba hafahafa koa zany raha anaran'olona. Izay vehivavy mifanena aminy zany dia arakarahany sy any anino ohatran'ireny foana.
nefa toa mba olona mahalala fomba ihany ny fijery azy. Ary mba nakaiza koa ary heriny tsy tonga ihany. Hatrizay nefa milaza melona miantso ny telefona ihany izy raha misy dia alehany. Na hoe misy asa maika mahavotana azy. Sa dia mbola variana any amin'izany hialy izany indray. Efa misivy alina nefa izao. Izy izao? Za ihany rery manitra. Mandrosofa no mikatona fotsiny varavarana io e. Ay, efa misivy alina ve dia mbola tsy manidy trano ihany ry manitra? Raha tsy niakatra taty zany dia tsy nanidy trano mandramaraina tato ianao. Tadidiko mihitsy io ka. Ay, Sady mihenoheno ny fahatongavanao koa sao mitondra tomobila mody ianao ka sahirana rery mamosy manidy vavady aoko. idio ihany ny trano ka. Sao dia ho resitoro eo mpamakina boky eo indray ianao. Sady ianao rehefa matory tena tsy mahatsiaro izay ambonin'ny tany mihitsy. Na dia avoaka mpangalatra trano-kodoro atorianao aza angamba dia tsy ho heninao mihitsy. Raha tsy ho lefa maty ry heriko. Tena efa nikotrokotroako mahaferiny ity varavarana ity tamin'ny ianao tsy mipika jiro sy namony tele ho maly iny fa tsy renao mihitsy. Ay ve. Tsaroko efa reraka ihany aloha ny masoko tamin'iny saingy tsoky ny tapahana ny famakiana an'ilay boka dia nikirizako ihany. Kanjo nisoky miada ny raha-torimaso. Rehefa avy nandinika vitsika amin'ny fanaretsaka teo ambony takelaka raha matokely ramanitra ao. Mbola taiza aloha hery ny tratralina sy mamofopofona alikaola vao miditra ny trano e. Tany amin'ny aly ahy e. Zomany andro dia mba milalao sy mirevirevy miaraka amin'ny bandy akamy. Mbola tsy manambady koa nga izany aly izany. Mpiondana ny boky nisoratany ve ianao ry manitra dia tsy alalan'izany a. Mivadiko izy. Dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analana mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Mivadiko izy dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analany mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Inona koa izao ny dikan'izany? Aleo aloha andefa mitady atory ampitoerana ianao izany. Tavandrimandry ray ranabavy eo. Veloma hery. Ny finosika eo mbola tabatra ao ny sakafonao. Saotra e. Mba ohatran'iza ary izany namany hery izany. Nivadiko izy dia le mpanako taba amin'ny sasakalina mba analany mavesatry ny hafa ary tsy maintsy ampiaingoko fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Soratra efa nandalo teo ambany masoko tokoa izany saingy tsy nisainitsainiko akory. Dia ho sanatriva ka. Aleo koa atory amin'izay so tsy tafafo maraina ka lazay ny hery mamihana ny boky ny aly eo indray rapitso. Mahazina ambala vato mikitrokely sy ny kibon-dranjo azy izany. Manaintaina mila tsy ho zaka-tsony amin'ilay misotra miadana loatra. Manenina moa raha mitaingina posiposy sao dia very aty e. Sady mahamenatra koa ilay manontany olona lava izao ka. Manao manitra. Mikara dia ndao araka amiko fa ho any aminareo mihitsy aho zao. Dre, iza kosa ny malala ny anarako izany? Aleo aho izotra ny tongotra fa misaotra tompoko. Omeo ary ho entiko ny sakaosinao e. Fa iza moa ianao tompoko? Ay moa mbola tsy fantatrao. Iary aloha ny anarako e. Namany hery anadanao. Ialy? Ay, ianao no Ialy. Mpanoratra an'ireny boky entin'ny hery any an-trano ireny? Tsy mpanoratra ka. Miezaka milaza izay tsy hainao tenenina fotsiny. Tena Ialy tokoa ianao ka. Faly mahafantatra. Zay vao afaka ny fanahinao. Mikasa ho any aminareo mihitsy aho zao. Mikasa ho any aminay e? Anao inona any? Aleo aloha ianao ateriko dia rehefa tonga any sika lasaiko anao ny antondihako e. Za ngery Ialy tsy mbola zatra mitaingina moto e. Ao e, azoma fotsiny raha matahotra ianao. Dia aza tataitra fa arao fotsiny fitongalana moto fa aza toerana. Zay. Hitanao fa tsy maninona. Maty ajanony aloha ry Ialy Fa misinona ry manitra. Tsy misy inona ka. Taitra kely fotsiny any tamin'ilay nitrotra kely teo. Tsy maintsy mitambokona kely toy ireny ihany ny motera rehefa manao départ na mamindra vitesy ka. Sady efa retratreraka ihany ty moto ty. Dia aleo efa sy moramora ihany ka. Etre.
Azony mafotsiny afa tsy maninona zany ianao rehefa miaraka amiko e. Raha hitan'ny vadinao amin'izao dia ahoana? Ny vadiko? Ie, le mpanako tapanao misasakalina mba hanala ny mavesatry ny hafy ary tsy maintsy ampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka mbavany maro. Izy azy efa lasa ny afaka inona indray e. Tsy mandeha amin'ny sasakalina angetsika izao fa amin'ny atoandro be nanahary. Maninona nefa nahitany azy e. Raha matahotra ianao dia mimora eo amin'ny porte bagage dia afatory eo alohan'ny tratra ny tanana. Tezitra angaha ianao? Azafady ary. Vehivavy ratsy toetra izany koa ve tsy mbola reny torany an-tranony any fa reraky ny alina tontolo e. Dia isy lehilahy mahatady atao ambadiny an'izany ve? Tsy avelako sosembe vavitsanga toy izany ny fiainanao Rialy. Tongotsika. Tonga zato. Za nefa mbola tia miaina foana ny aly. Mandrosoa trano ary. Efa voalazako anao fa iraka ilaza hafatra ty aminao no natongavako ka tsy afaka hijanona maritra e. Afatrina nefa izany. Ary sory amin'izay moa tia kasika anaovanao ty fa mafana loatra. Rehefa za no hanala azy dia za koa no amerina azy eo andohanao. Endrika mahafatifaty kely izao ka tediavina fenina fotsiny ato. Dre, fa nahoana no roanao tahaka izany a? Ka tiako tsinona ianaoko. Fa atosika ho aiza koa e. Mo Rialy a. Ndao re. Mandrosory aty an-trano. Fino ty ataonao e. Aza tosika ka. Tsy manaiky ary tsy mandroso any an-trano ianao Rialy a. Sady za rery no afa tsy mbola tonga hery. Ndao mo e. Oka ry manitra. Manitra hoa. Oka ka. Oka fa mianjerany le moto e. Kay. Dre. Fa aiza zany? Oay. Atao trano ihany a. Sady efa maraina koa ny andro. Raha tsy nianjera avy eo ambony fandriana zany dia mbola natory teto foana. Ndray. Nanofy niaraka tamin'ny Aly a. Ialy. Fa inona koa ary ny dikan'izany? Iraka mpita hafatra moa izy kanefa izany hafatra izany aza tsy voalazany tamiko akory. Aleo aloha hitsangana eto aingana sao dia miakatra eo hery ka menatra. Dre, misy mesazy tonga izany. SMS nalefa ny hery. Marary mafy any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny patron anay ka tsy maintsy mandeha manatitra azy mivady an'izao alina izao a. Fa tsy afaka ho ny chauffeur mpanampiny. Ataovy tsara hity foana ny trano fa tsy mbola fantatra izay fotoana iverenako. Lasa any amin'ny hopitaly any Fianarantsoa ny hery. Dia inona fotsiny izany no ataoko eto? Marina ihany ny tenin'ny hery ka. Aleo mandeha amin'ny falehan'ny olona sao lasa tana vavy aty. Rehefa any ivelany ihany ve tsy ahita namana ihany. Ve ka be mpanatrika ohatran'izao toy ny seminaire toy aty Antsirabe. Raha tsy tonga aloha izany dia tany ariana tany vao nahita toeranako. Le loha hevitra kosa aloha tena manaitra sy mahasarika olona. Izay olazainy no asa. Raha izay fiofanana henoko natao tetsy sy tero izay mantsy nampiarina sy nahitaham-bokatra dia tsy tokony hory sakafo sy mahatra velo loatran'izao ny malagasy. Ny tany raha teo malalaka sady mbola azo masahana tsara. Saingy Azafady mademoiselle, mba afaka mifindra amin'ny itsy ve ianao e? Nahoana no hifindra eo rangaty a? Toerana voatokana ho anareo kilemena angaty hipetrahako ty? Tsy hoe toerana voatokana akory ka sady fiangaviana ihany ny hafa tsy sanatria manidikilika anao akory. Manahirana ihany mantsy ny andikandikanareo raha hitsofoka any anatiny any a. Nahoana nefa ianao raha niditra mialoha mba te azo toerana sisiny? Na mandehana miverina any amin'ny mpiandry varavarana dia azo efa makaseza ho anao izy. Aleo ary hangavy amin'ny olona eo akaikinao io raha tsy mety ianao e. Manitsaka ny teanao rangaty a? Azafady tompoko. Elanelana malalaka be io ve dia tsy omby izoranao e? Manao fanahinina fotsiny. Mahatsiravina.
Tena mangana mihitsy ny tapitongotra ny tsahan'le malemy be tehana ratsy iny. Aleo aloha sorana menaka fa tena marentaina be mihitsy izany. Tena jery ity izy fa tena mamaritra sy misy diany ohatry ny fitomboka mihitsy. Raha nanaiky ny fiangaviny nefa zao tsy voahitsako ohatran'izay. Na izany aza aloha dia tena matiantoka raha tsy nandeha nanatrika an'iny seminaire iny. Ary aloha sorana menaka amin'izay ity sao tsy hahita tory eo anio alina ka. Sady izay vao tena henoko manaintaina izy izany. Izay le vadiko tiako lasainao anatin'ny boky soratako iny ry Manitra. Andraso mihitsy aloha Rialy ny vadiko ianao dia le mpanao kitaba misasakalina mba hanala ny mavezatry ny hafa ary tsy maintsy hampiaingonao fatratra mba tsy ho afaka ambavany maro. Avereno hoe Rialy le fanazavanao azy teo fa tena tsy azoko tsara. Ny hoe mpanao kitaba misasakalina dia tsy inakory fa nengam-panaoko ary dikany hoe hampiaingako fatratra indray dia ny kanto ataviko azy. Ay ve, izay vao mazava. Tsy tokony andeha amin'izay ve sika fa efa hariva ny andro sady tatao be ny rahona ka sotratry ny orana ty tsika ka. Ialoko zao ndray ve tsika vao mba miaraka dia hisaraka sahady sady mipiry ifampiondakondana sy famiana ohatran'izao moa tsika. Manitra tsy filahana fototry ny fitiavana neny fiarahana tsokosoko toy izao ka hoe tsy azo ampandeferina. Tsy hoe tsy azo ampandeferina kosa kia amiko dia fihetseham-po ara-dalàna avokoa izay ataon'ny mpifankatia mandritra ny fihaonana eny ny mangingina. Ampaham-potoana kely ao amin'ny fiainana andavanandro mantsy no ahafahana manao an'izany ka tompony ararotana. Zany kosa ve tsy adalàna be vavy mitady fakapanatsotro izao. Taratry ny fifampitokisana mpifankatia izany Rialy raha tsy olona azoko antoka ve avelako hitondra hitokana aty mangingina aty. Kanefa raha tianao ny ametraka fitokisana amin'ny olona iray dia ny ahafantatra momba azy irina fatratra toy ny hoe ny mampalahelo sy matezitra azy ny zavatra tiany ary ireo fahazarana isan-karazany amin'izay koa no ahafahanao manombana sy mampifanody izay tadiavinao aminy sy izay andrasiny aminao. Mitovy ihany ange izany hevintsika izany satria miankina amin'ny fifaneraseran'ny mpifankatia matetika no ahafahana mahafantatra an'izany voalazanao izany. Aloha sady mandeha no miresaka fa efa mipitika ny orana ka. Oay, oram-be tokoa ry atsy miry Rialy. So ihany fa mitondra elo ianao. Elo tokan'ity ve aharo antsika akory? Andao andeha aingana sao dia hojaky ny orana sy angovitry ny antsika aty ka. Ary aza-pitinina be toy izao moa ny elo fa takona ny lalana. Malala mandrivotra sy mitifitra ange izy izany. Ataovy ity moa ny tananao fa mangatsika Rialy. Oay, jereo any ry olona mitondra beki mandeha amin'ny orana ry. Iny ve tsy le lehilahy mpanany any afo? Fantatrao angaha iny? Izany le papo izany hono ny anarana. Jereo fa sahirana mihitsy izy manafina ny tarehany jimbony orana. Ndao andeha aingana fa mampalahelo le ry. Andeha aingana hono omeo elo re izy ry Manitra. Omena elo? Dia inona indray ny lofantsika? Sady ny tanany hitondra elo aza tsisy akory. Mba mieritrereta re ry Manitra. Izany indray izany dia tadiavinao anelo azy. Hitambaranareo ny elo fa za andeha amin'izao. Jereo any ety izy fa mila tsy azo sotritsotry fa asa fotofotony rivotra. Manina raha sina mialoko izy aloha mandra-pitsahatry ny orana. Raha maharitra ela vao mitsahatra ny orana dia ahoany? Ny andro maizana moa ny lalana malamo. Adalàna koa nge miazy. Lanitra efa mandrahona be iny mbola mivoaka ny trano ihany. Nahoana kosa izy no tadiavinao tsy voaka ny trano nefa ianao aza mba mahalala miala voly sy. Tsy mitovy izany Rialy. Izy olona manan-kilema ka tsy tokony handeha lavitra tsony rehefa fotoana ny orana ohatran'izao. Saingy adinonao fa ao anatin'ny filana maha-olombelona manao izay mahafinaritra ny saina ka tsy azo tsinontsiniavana sady sondraha teo izany ka tsy azo ny olona hafasakanany. Inona koa zao ny idiran'izany resaka izany amin'ilay adalabe tsy manala orana efa ho avy io? Mandeha narera ry ianao raha sahisongana ny lehilahy io amin'izao orana kidy izao fa za tsy afaka hiaraka amin'ny intsony. Indray Rialy, fa ngatsy anatitra indray ianao? Aleo ahody isolakanjo Rialy, tezitra amiko angaha ianao? Any am-piangonana indray miaona raha tsy tonga ny aminao intsony rehefa avy eo Nanofy any alina indray alina. Raha pitso any am-piangonana hono ny miaona. Mino afa vadina tolotr'Andriamanitra ho azy olona izay ka mila tsy ho androko izay ionana aminy indray.
amin'izay dia tsy honofy intsony ny fiarahanay fa tena izy. Dia fiangonanay iza nefa no ahitako azy. Ny ery mahazo arivo sa eny an-tampon-tanàna? Dia ahoana koa no hifankafantaranay? Ialo ve tsy efa mahafantatra ahy? Angamba azy efa mitsena any an-dalana any izy. Izaho ry alo no tsy tazako ato am-piangonana ihany. Efa tapitra voatetin'ny masoko avokoa ny lehilahy rehetra ato nefa toa tsy misy mitovy endrika aminy akory. Ay ve mivavaka disipity e? Mbola tara ny arinany angamba ny namany fa toa ahitaitra sy mierikeriky izany foana izy raha vao misy olona miditra. Dia efa mahaiza mionona izany ndray anjery kely fa tsy ny pointy izy matoa tsy tonga tamin'izao aho. So dia mba any amin'ny fiangonana hafa ry alo no mivavaka. Izao ve tsy tonga ihany kanefa ny toriteny azy efa vita. Ilay papana sainy nalovako tamin'ny nofoko alina koa efa miara-mipetraka amiko eto. Zahay vao azoko. Fa iny mihitsy disipity dia izay no nampierikeriky azy somba misy olo-pantatra. Ataontsika eo mpitsanganana ry havana ny hira voatondra ao amin'ny tabilao. Azafady mademoiselle, mba azontsika hikambanana ve ny firanganao? Afaka mijery tononkira miaraka aminao ve za? Ay, ao rehefa tsy maninona. Tsy lera voalahatra any amin'ny tabilao ny velarinao io e. Ohatray, iny ary azony ny firana e. Aleo azononao ihany ka. Fa tsy avy hatrany dia ny firanako nampiasaiko. Ay, toko moa ny tanan'ilay rangahy mifahatrano be kika. Tsy afaka mitazona zavatra mavesatra. Sy mba ahoana koa ary ty. Ny rehefa tapitra nefa ny azy tsy mbola hita ihany. Oay, tsy hialo ve ry miara-mipetraka amin'ny koralina ry. Lehilahy fotsy maranitra ny drendrika. Lava ranjanana kanefa tsy mitezotezo ihany koa. Tena izy mihitsy io. Mademoiselle, efa mipetraka ange fiangonana e? Eny e. Zay vao hitako ihany marina. So dia efa ho lasa adala ary disipity. Zay ny vovovelatra ny firanany nefa ny hira azy efa tapitra. Hitako ihany ialy. Andray izany afaliako marina. Ary inona koa no mampitsikitsika anazy tampoka teo re? Amin'izay dia tsy miala eny amin'ny koralina mihitsy no masony. Nena nefa tsy moraika aminy akory. Zay vao tsy ho nofitsony ny fiarahanay. Ho aminareo anery havana ny fahasoavana sy fiadanana avy amin'Andriamanitra Resy Jesosy Kristy tompontsika. Amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen. Mademoiselle, azafady ane e? Ahoana izay tompoko? Mba omeo an'ry lehilahy reny reto baiboly sy firanako reto azafady e. Ateriko iry amin'ry lehilahy mitsikitsiky miaraka amin'ny koralina ry ve? Ie, io mitodika ty amintsika mihitsy. Ay, tsy maninona fa za koa efa hoeny ihany ka. Ay, fantatrao i Albera? Albera hono. Albera izany ny fiantsoana azy fa ialo kosa no anarana mahampanoratra. Omeko azy fotsiny izany reto Tsy nandeha mivavaka angamba manitra fa lasa nodika. Lasa ny amin'ny tata sy mamana nalala elo. Dia efa any amin'ny hotely indray izany ialary hery no mikaly atoandro androany. Sady mbola savolaina be koa izany ka tsy makarakara sakafo kosa aloha e. Izany tsaikotsaiko avy any am-piangonana izany koa ary papa. Misy azy indray ny hafalian'ilay re amin'ity portable vao nividiako azy ty. Ahoana ary papa? Tonga soa e. Tratra sory papa. Nahazo le laptop ihany ve? Nahazo tokoa fa saingy voaterina piko ny volanareoko.
dia mila verinareo ny volako Misosabetsaka e, aza matahotra fa tsy very ny volanareo e. Ary miakara aloha dia ndao hiaraka e. Ao ary, ao dino ny vaika. Etsy aloha etsy avao miakatra fa ato anaty fiolana tsika. Ok ary. Miakara ry papa fa miesina be akaro ambony fotsiny bekenareo ho tazan'ny chauffeur raha misy tômôbilina miseho mandodina e. Ary atao vao milamina fa inona ary tia mampikiropaka e. Tsy hoe hamonjy tsy naikena ne tsika na hoe vao iketrika e. Fa andeha ho aiza aloha tsika ty e. Ikalany amin'ny hôtely aloha tsika dia aveo makany ambovonareo e. La ny andro taty am-piangonana taty fotsiny ny saina tsy nifantoka tamin'ny fivavahana. Ny olona ny tadiavina indray mba hita ihany saingy ny masony foana ny navandravandrany. Nahoana nefa raha mba haterinao papy za mbola aritrela fa mivory ny sampany kely foana ny tsy nisotonako azy voaka tao am-piangonana tao. Aleo raha nga andrasako eto izay ravanina ny firy izay kosa ny fandrava ny fivorian'ny sampana ka. Ary aleo mihitsy ifindrako etsy amin'ny talaky maso etsy sao dia misy lalakafa ny ambadimbadika any ka hilozany eo indray. Iny kosa mialy fa nivoaka ka. Dre, fa iny mialy koa iny raha matao manolotra zazakely azy iny. Zato orokoroany foana koa le zazakely eny ampifony. Oay, ary to vihin'ny le raha matao koa ny valahany aly. Tsy hialy namaniry angambo ty ka. Tsy mbola manambady ny hialy. Losa, tena losa. Aleo hitsoka sao afa-baraka eto. Izandray reny sipa vaovao tonga manafika ato tranonareo reny ry papa. Sipa miara-mibosy amin'ny sitraka reny e. Vao ny ray aman-dreny nety sitraka taty dia mitady ho tamana sahady. Hatramin'izay ny fankafantarana izay hony dia nanjary tsy nazotonodany amin'ny ray aman-dreny nitsony izy rehefa tsy mianatra. Fa avy aiza ireny e? Eny Tombo Arivo izy nipetraka. Fa avy any Ambohidranoandriana ny viviny. Ay ve. Ary nakaiza Albert ny toa tsy tonga nanatitra an'ilay baiboly sy firananareo ihany e? Angamba naharitrela ny fivorian'ny sampana tao ka tsy navelan'ny vady ny voka-tsony raha zoky Fa ngatsa ny lazainareo izy fanao beloty aty aminareo androany e? Ohatrany tsy nazava loatra angamba le hafatra dia... Fa atao ahoana ihany mampita hafatra amin'ny papy ty e? Laha fotsiny krediako ny telefonanareo. Sady tsy neona mihitsy koa ange izay sy Albert tany am-piangonana e. Sipa vahiny mipetraka teo akaiko izay no nasaiko nanatitra ny baiboliko teny amin'le ry. Manitra ve? I manitra iza koa zany. Le kozinina miaraka mipetraka amiko fa izy andray e? Tsy nilaza ny anarany tamiko aloha izy e. So dia manitra ihany ary zany ry papa. Anabavinareo ve dia tsy afantatra ny Albert e. Nilaza ho eny amin'ny Albert mihitsy izy dia nampitondraiko azy ny baiboliko. Ay, mbola mandray vahiny zany le riko. Ndao zany hodina fa tsy tonga tsony iny e. Andeha ho aiza tsika? Haka ny sitraka eny ambony miandro soa eny dia aveo makany Tombo Arivo e. Ka zany erahery ohatrany mbola biasa be. Papa, tsy aleo ve za mitany reto zaitra kirarin'olona be reto aloha rehefa tsy tonga manao beloty any Albert e. Efa nisakafo hariva ihany koa zany ery. Efa ninana. Everiko fa lasa nody tany ambanivohitra ianao dia nikaly tany amin'ny hôtely izay. Dia taiza foana ianao androany tolakandro. Maninona raha nody nikarakara ny sakafo hariva fa tsy nandany vola tany amin'ny hôtely tany indray? Fa ngatsaroana tsony zany manao lakozia zany e. Efa zatra nampiatandrana bavy. Ataovy tsara e. Manitra mantsy hiara hipetraka aminao foana. Karery manitra kely Ary aza dia masika ohatran'io moa e. Sady efa tsy mipetraka trano mbola mandandany vola foana. Ny olona tsy mba eritreretina mihitsy fa any ivelany any foana no mahatamana. Aiza kosa e. Raha tsy mahatsiara anao ve hivimbina voandalana be dia be ho anao e. Sady mbola nitondra boky vaovao ihany koa. Boky inona koa? Boky nisoratany aly re. Le namboly fitiavana tao anatinao. Namboly fitiavana? Le namboly fitiavam-boky tao anatinao indray ary. Reny boky reny ihany izao no saika nahitany toza tany am-piangonana androany.
Mbola tadidinao ve le andala-teny nanaitra ny sainao anaiky fa ny boky dia vala ny fotoana tsy hamelanao hiahaka sy renireny foana? Sady ho farafahakeliny dia izany no soa azonao amin'ny famakiana boky. Ary toa tsy nahafahalanao indray ho le boky e. Ny ahafantatra ny mpanoratra indray zao no mahaliana hafa-tsy ny boky ny soratantsony ry hery a. Izy tena ny ary sa ny mombamomba azy ny tiana ho fantatra e? Izy tena ny sy ny momba azy ry hery a. Ay, raha soary fa hoentiko aty izy e. Zay fa ilozako ianao aloha. Fa sy vao maraina ihany fa mbola nasan'io tomobily io a. Hoentiny hery aty ho ny hialy. Zay vao mitateraka ny faniriako. Fa tsy hanenjikaloka sy hity olona tsy fantatra tsony a. Tsy ho ela tsony dia eo ny izay sy haly malalako. To tapitra ny ala tsy kelikely tao anaty fiara daholo ireo voyageur. Aiza ihany ary ny stationnement taxi brosy. Aleo teriko amin'izay hialika. Hialy. Mifoasa rehefa tongotsika. Nahoana no to lasa tia lavitra be atsika vao mitsany? Ny toerana aliantsika azy efa nilozana. Ka tsy fantatra angizy hijanonany. Ianao natory be dia tsahako mifoazina. Ajanona eto izay sofera. Dia hijajirika fotsiny eto izany tsika mandrapatonga any amin'ny valo. Antananarivo velo manitra ho voatetinao indray andro a. Ka inona ny tianao? Andray taxi be atsika sa andeha tongotra? Andao andeha tongotra ka? Mandany vola izany. Sady mba entinao mitsangatsangana mitety Antananarivo a. Raikitra izany. Hialy a. Aza mandeha mafy kosa moa e. Ianao anie variana mierikerikeraka ny lalany. Avy ianao tantanako mihitsy sao hifandona amin'ny olona eo ka. Mba mandehana miadana moa le tsy malala. Fa manena koa reto tomobile be dia be mitandahatra fotsiny reto e. Atao mijanona daholo koa ny tomobile ery apita. Fa merikerika aiza koa ary ianao e. Retsy akaiky retsy angeza ny lazaiko anao izany. Jerenao, hitanao ry olona mitondra beky manapaka ny arabe ry. Iny antony mampitohana kely ny fiara teo. Dia inona koa zao ny fandraisan'izao embouteillage lavabe zao amin'iny olona iny ka? Te hifindra amin'ry lalana mizotra mianatsiny ry izy. Ka raha tsy nanatony ireo polisy de la route ireo dia voaterina dia ry aloha be ary izy vao afaka nipita. Mba mahadiny zavatra koa ianao ity ka? Sa nianatra manokana ny fiainan'ireny olona Kilemaine ireny mihitsy ianao? Ndray, izany Kilemaine izany no fiantso azy ireny Andriamanitra. Makaraha sofina be no meno azy. Sady mety hatezitra azo zareo ny antsoina toy izany ka ataovy hoe olona sembany na hoe olona manana fahasembanana rehefa miresaka azy. Ay ve, zavy eo nala. Izany foana mantsy ny mahazatra ny olona any ambanivohitrako. Sady ny baiboly koa aza angely tsy mbola mampiasa an'izany teny izany. Toy izany koa ny voadiny mpanao mariazy. Misy hoe naboka na Kilemaine. Eny e, voasoratra ao anaty baiboly tokoa aloha izany. Toy ny hoe malemy, matila, kelila, ketrakila. Ary mbola miteny toy izany koa ny olona. Saingy tsy mendrika ilazana na iantsona ireo olona efa hiara-pahavoazana ireny teny ireny. Satria tahaka ny manivaiva sy manelikilika azy. Fa tsy mba mampitrahaka na mampahery azy ohatran'ny fiainana. Na andresiny ankiviana, na dia eo aza ny takaitra mahazo azy. Fa maninona ka ianao ny sarotiny sy be fiantrana iry rehefa mahita an'ireny olona manan-kilemy ireny? Seria, mino fa ho tezitra sosoreny ianao raha misy fianakavianao na manao manana fahasembanana. Ka tsy ny olona hoe le malemy na kialabobo na le varirana, le jamba, na koa mona, na le marenina, na le sima, na kialatapaka. Sa masamy fidy ray amin'ireo atao anaran-janakao? Misoratra ao anaty kopia ianao raha sanatria miteraka sembana. Ajanony any izany resaka izany ka? Ohatrany tsy manandresaka atao afa-tsy izany foana ianao rehefa miaraka amiko. Sainga mba fanolora-tena traiza moa no entin'ireo fotom-pinoana sy manam-panahy miantra azy ireny. Ary ampahafiry ny zon'izy ireny no omeny fitondram-panjakana misy trano ankehitriny. Eny e, na ianao izay mahita sy misy mampatsiaza dia sa... Ka tsy hitako angezy tokony hiasako saina amin'izany. Sa ampatanjaka ny lehilahy io vetivety eo ny fahafantarany fa mangoraka sy mitsetra azy ianao. Nefa raha mba tsapanao ny fahasahirana ny lehilahy io dia iaika ianao fa tsy vita ny fangorana sy fitserana fotsiny fa mahana ny olana mianjady aminy.
jerenao anie ty ara-tsy-panahy le receveur amin'ilay taxi be nylozany tsolotro le olona na dia efa hita fa hiditra ao anaty fiara azy oay tsy le olona avy any Antsirabe ihany ve hoe tena izy mihitsy ty deo anary papa fangatsina dia tamin'ny taxi be nijanona teo iny papa mainka ondry le rony nefa zaho kisina be miakatra ao anaty daba dia nilozany le olona ny andro biosina araka taminy koa nisesika be fa tsy mba namelana hiditra mialoha andao andery ialy fa mangatsika ka avy aloha miara-miandro taxi be amin'ny etsika rehefa tafiditra anaty automobile izy dia izay tsika vao mandeha apiro arivo reny volany dia isaka ny taxi izy ampiana 2 ariva hoana ary manitra tsy latsaky ny ray alina intsony eny izao nikorsa ny taxi ho ampian'izany ve ny volana olona ohatran'izao ve dia tsy anamboly sa fantatrao izay any am-posiny aza jerena miendrika ivelona ny olona ary manitra tsy hoe tsy manamboly izy saingy mety tsy nomana kosa janony ianao raha iaraka aminy eo ka avy aloha andeha oay nanovodona ny tomobila nanofo niaraka tamin'ny aly dia nifankahita tamin'le tsy hery ve zany miklaksonina sy midrididrika ny atokotany zazaty zanantenainy amo azy ilay ty nitratra vaky masoandro eto ambony fandriana aleo miomanaingana dia asena terinihery amin'ny tomobila sao dia tareto dre tia indray le rangano fisiko niaraka tamin'ny aly tena mahagaga mihitsy fa isaka ny manofy any aly dia isaka hitako miserana ao anatin'ny nofoko foana izy zao koa dia mbola tongatra ty ampiasana indray inona kany ianao izay azafady tompoko araka le filazana fitadiavana ampiasa nataonareo dia saika mihetraka nyity dossier ako ty anatitra dossier eny tompoko ary na dia tsy nitakinareo tao anatin'ny filazana nalefanareo azy reto sertifika samihafa manampy azy reto dia nataoko ao ihany mba ho mariky ny fahavononako hiatsika fifaninanana toy ny rehetra sy efa tamin'ny zoma ariva angera amin'iseny farafandraisana iny dossier anareo ka tsy miankina amiko ane tompoko ny nahatara ny fanaterana ny reto zany ary ny fanapahan-kevitry ny DG ka akory ataoko mingavy re mademoiselle mba ataovy re zay azo atao tsy hitako izay azoko atao anao amin'izany efa lasa any amin'ny direkteur daholo ny dossier rehetra tonga teto amiko dia ahoana re zany mba azonao atsoina raha ve ny direkteur dia zany resaka aminy manahirana zany ka aleo ianao ny miakatra any ambony no miresaka aminy sady fe-potoana natao any rehetra koa iny ka manohatra ny baiko ny lehibe raha manao an'izany na lazay ny tsy maninona ary fa lehilahy ahoana re ty oay tsy ordinateur portable ve ty vimbininy sy manavesatra azy ty efa misisika mahafery ianao ka leo ary atsoko ihany izy allo mba omeo anky monsieur le directeur fa misy olona mitady azy ato tsy ao izy arono aky ary sao dia afaka manoro an'le compte Facebook ndry zay mihitsy ay zay ihany ka tsy ao izy zany raha misefa lasa namonjy fivoriana ny amin'ny préfecture dia ahoana re zany miala tsy indrindra tompoka raha ny sisika mihafa satria tsy ny fandavanao andray nreto dossier ako reto no mampalailao ana fa nenina ny aoriana no tsahako atrehana tsahanao atrehana tsy azoko mba azonao azavaina ve nydika an'izany eny tompoko na izaho miinsista na ianao misalasala dia samy tsy mpanapa-kevitra noho izany mba tsisy nenina sy ny fanomezantsiny dia vonina mihetraka fanamariana fa tsy anao sao ary ataovy anaty valopy mihidy ireo dossier anao reo dia apetrao eto raha pitso ianao miverina miresaka amin'ny directeur misaotra dreta tompoko fa zava-dehibe loatra zao fanampianao anazy ao tia koa afaka anampianao raha misy olana ny compte Facebook-nao so dia motsapony ohatra n'le tany am-piangonana eo indray sady hery koa efa nilaza fa hitondra azy any an-trano ny mombamomba azy fe tsy ho fantatro mian-dalana any anaty Facebook ihany any rehefa anaovako demande d'amis izy fe mahafinaritra be ohatran'izao aty anaty tanàna aty tena tsy lainga tokoa fa tena milamina sy madio Antsirabe ka ny atsika fotsiny mamerifery kely oay
tsy hialy very miankina moto eo alohan'ny banky ry. Tena izy mihitsy io. Tsy mihery mihitsy ny endriny na dia efa malomaloka aza ny hariva. Sady ny an-tanany iny mihitsy izao ilay kasika nanofany. Aleo fonjeko aingana fa mbola miandro olona angamby izy izany. Kay, fa nahoana amin'ny familya anarasipa? Azafady tompoko. Kay, maty a. Tory ny tanako. Mirifatrifatra ohatry ny ombotsa. Atao tapaka ny bekiako. Dia atao ahoana ity izao? Mafy loatra koa ny fianjerako iny ka voatsindry tao ranamany. Ahoana ry papa? Fihinana ataonareo? Misy olana nga? Voadonan'ny olona rahery a. Voadonan'izy? Dia lasa aiza zany izy izao? Niazakazaka avy any rasipa tonga dia voafoaka ny bekiako. Zany a? Dia ahoana? Fa tsy maninona velongy ahy. Tsy maninona ka. Ny bekiako ny tapaka. Tapaka ny beky? Fa sipa ve zany tsy malala fomba zany raha zoka. Tadidinareo ve niendriny raha mifanena aminareo izy? Ie tadidiko ka. Fa atao ahoana nefa izy raha hita e. Angalana onitra sasaina manolo an'io beky tapaka io ry papa. Aleo lamy mariery fa tsy blème io a. Tsy blème ahoana ry papa fa nareo ve mpanamboatra beky sa misy manome fotsiny? Tsy anarivona enery zoko ny vidiny indray fa manalina maro e. Ka ihany aloha amin'izao riery fa manahirana. Fa manahirana ahoana indray ry papa? Izy mandeha tsisy jiro indray ve ohatrany dia hoe fa sarotiny sy manararaotra loatrako. Sady mbola misy beky azo ampiasana ihany any an-trano. Tsy afaka anaty trano papa zany fa mbola aka ny debany vonany kareny e. Aleo aloha nareo akako posy eto. Aleo ihany motina fanina fa tsy ela manangatra le heriny ka manahirana amin'ny fiarahamonina raha toa ka lasa mpiara miasa ihany izay sy ny sipiny atsoatsy. Zay ry posy a. Atero any ambovy mihitsy izy a. Zay fa lasa aloha ry papa fa mbola hiasa alina ni io e. Fa baraka marina. Mbola le alberiny ihany nafatifaty any azakazaka teo. Dia le olona tsy maninona avokoa ny voadonany pitika tery. Kely foana tsy nampitrongo ny lohany tamin'ny arabe. Dia ahoana izao rehefa tonga ny ampiasana any iny rapitso. Tsy rarahako rangaha. Mba mafy koa angeny mahazo ahy. So ihany aloha fa ny asaly lery. Ngamba tsy ahandro sakafo tsony fa mba hakaina kely ka. Allo? Ahoana rahery a? Efa tonga ty aminareo inge zah e. Tena niandranareo mihitsy asaingy. Ela loatrako. Dia beky tapaka ve? Efa mivombiniko aty ka. Beky maivandrety ve tety zakako e. Nentiko miadana teny dia tonga ihany. Ie, hita mavadinareo. Ohatry mbola midy a. Okey are. Potserina oniny soneri fa himanitra ho ihany. Mba ohatsy ny ahoana ary za mibavin'lery izany e. Ka tsy olona mbola misaritaboly sy misolitika fa rorabava sy taimaso ve nivoaka eo? Iza koa ary so mampaneno soneri vao maray zao sahady. Ataoko mamay kosa aloha raha hery zo mandrebireby eo zao e. Izy mamy toromaso tsy ampy ihany ny olona ny kotabainy vao miposaka eo. Ho avy! Oay, tsy le mademoiselle vao nantonana omaly hariva ve io? Oay, to le papa. Mitondra beky be dehibe. Loza, fa anao inona ty koa io? Sa ve mbola fanina manjavona? Mademoiselle, tandremo. Manitra! Tandremo. Fa nanina izy ry papa no menjera fotsiny teo a. Ohatsy ny taitra kely zay izy rehefa tonga teo ambavatohatra teo dia avy dia nenjerako. Manitra, fa nanina ianao e. Manitra! Oay, torany ty ry papa. Sady maroatra koa ny eriseza ny tongony izany e. Manitra! Andao entina aingana any amin'ny hopitaly fa marary ty ry papa. Mekariseo natao bilo fa taraikitsika. Nanofy ahoana ianao ry Manitra? Dia inona koa ny ifandraisan'izany tamin'ile fianjeranao iny? Zany,
nanofy aho nanofy ny ady tamin'ny papa. Nanofy ny ady tamin'ny papa ahoana ary manitra? Enao koa efa tsy tiana mbola manarakaraka ihany. Ny mahantra ambakaina dia ny tsy afaka alaina fa aza manenjika ny tsy azo. So ho sasapoana sy miala maina. Raha tsy hoe izy fahagagana nga? Fahagagana? Fahagagana ahoana koa? Zany ve dia tsy azonao hoe na ianao no lasa matanjaka vetivety eo, na zany lasa masombavy manitra dia anao maritiorany fitiavana iaraka aminao mandrakizay? Vehivavy tsy vanina, tongotra ny mba iray ariana. Ho hitanao kely fa za mihitsy nanatitra bety ho anao. Hanatitra bety? Ie, za mihitsy nanatitra bety ho anao a. Sanatry, ary mandehana mialany, dia aza miverimberina ty tsony e. Dia izay no antony nampianjera tamin'ny tohatra ho maly iny. Nanaitra loatra ny fitohizan'ny nofoko tamin'ny fahatongavanao niaraka tamin'ny bety roa afaka oatra ny tehenanao iny ry papa ka dia nalemy hatramin'ny lohaliko a. Fanina kanefa tsy hitako izay namikirana. Lalina tokoa zany raha fifandrifian-javatra. Saika hiaraka amin'ny eranao sodirany iny bety tapaka iny nefa natongavako tany amin'Arivo maraina. Kanjo ranabavy nanao roa lahy tamin'ny tohatra ve ny vantaniny se? Ie. So ihany aloha fa mba nitongotra fotsiny nasiana pilata raha fa tsy ny andehibe ny nanaraka e. Zany eo ihany fa ty zady nanenjika ny albererany tanàna kongy eny lozy. Ay, endrika ny foron'ny saiko sy ny nofo fotsiny tia ny tiavoko fa le aly mpanoratra nambabo ny foko sy ny fanahiko dia tsy iza fa i papa ihany. Ty anarana hoe ialy sy papo ty mihitsy anie ny tena mampifandiso antsika hatramin'izay e. Anarana tsy tia ny aly maty zany papo zany. Saingy tsy te ho tezitra fotsiny izy rehefa nibandy akama no miantso azo papa. Dia izay zany tsy nanononako hoe papa mihitsy rehefa nanontany azy mbola alehako ianao. Ny boky sorata moa dia efa mitondra ny anarany hoe ialy. Eny, mifona aminao ary ialy tamin'ireny fihetsika feno fanevaivana sy fiavonavonana nataoko taminao ireny a. Nareo izay niainantsika mivantana na ny tao anaty nofy. Mialatsiny ihany koa raha nanafotoana anao ny fitantarako ny nofoko nandritran'izay herinandro maherina tongavako teto Antsirabe izay. Raha sitraka ao dia tiako raha ho soratanao izay rehetra izay mba ho fanitsiana ireo diso hevitra tahaka. Ho soratana tao tantara ve? Aza manao an'izany kambony ry papa raha tsy miseho le fahagagana. Fahagagana inona koa e? Na i papa ny lasa matanjaka vetivety eo, na manitra ny lasa masimbafy dia anao maritiora ny fitiavana iaraka mandrakizay nareo roa. Tsy misy fahagagana rasan'izany intsony ry hery a. Efa izy ilay olona antra sy tsy afaka mitovy amiko. Asaina laiko ka vita ho azy fa tsy mila mandeha lavitra intsony a. Dia izany indray zany miakatra ny ambony rihana fa nareo mitsamma mifindra ao ambany a. Ery kosa e. Safenoko aloha fa hialy efa tiako e. Fa i papa mbola tsy fantatra. Vo eritreretina. Zany ve tsy hafahafa kosa e. Afo manily zany se a. Mbola pahampity ihany koa e. Afo manila? Ie, apahampity. Renareo teo Afo manila na ampahampity. nosoratany Altera na Ranarson Ter Alphonse. Ireo nanome aina ny tantara. Mihaja, Lemek Anjarliva ary Tahina Nantenaina. Nandray feo Tovy Razana Mamonjy. Nana Totosa, ony mihaja ny iriny.